Ry avako malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hiaraka hitsenan'ny tompo isika. Hiaraka hitsenan'ny tompo isika. Hoy ny voalaza ny mofinainantsika anio Tesaloniana 1:4, ny 17 hatramin'ny 19. Ary voaresaka manokana eo amin'ny 17 manao hoe: ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny rahona hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Hiaraka hitsena ny tompo isika. Nisy finoana izay nahavelom-panantenana ny kristianina voalohany, saika nanerana ny faritra rehetra ary isan'izany ny tany Tesalonika fahizay, izay ninon'izy ireo fa ho afaingana ny tompo, ho afaingana ny tompo hatanteraka ny fanjakany, hampitoetra azy ireo amin'ny fanjakana mandrakizay, dia ny fanjakany lanitra izany. Ho afaingana ny tompo ka nisy tamin'izy ireo ary no efa nanomboka ny ravitanana miandry fotsiny izany fiavian'ny tompo izany. Eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo anefa dia indro mihamaro ihany ireo kristianina namana no mody mandry, mihamaro ihany ireo izay lasa mandao ny tany ka manomboka miala tsikelikely indray ny finoana, mialevona ny fanantenan'ny kristianina fa toa tsy ho avy indray ilay fanjakan'ny lanitra, toa tsy tonga akory ny tompo. Eo anatrehan'izany indrindra no hitondran'ny apôstôly Paoly, izay maka ny toeran'ny ray aman-dreny, toy ny ray aman-dreny mifandray amin'ny zanany, mampahery ireto fiangonana tany Tesalonika ireto, mampahatsiaro azy ireo, ary isan'izay fampiononana lehibe nomen'ny apôstôly Paoly ny fiangonana dia ny hoe: hiaraka hitsena ny tompo isika. Hiaraka isika hitsena ny tompo, na ireo izay kristianina efa nodimandry, rehefa ho avy eny amin'ny raholanitra ny tompo miaraka amin'ny anjeliny amin'ny voninahiny, dia ho atsangana amin'ny maty ireny kristianina izay mino ireny. Izany no hitantsika eto amin'ity soratra masina ambany masontsika ity. Fa ankoatra izay, ireo izay kristianina izay velona kosa amin'ny fotoana hiavian'ny tompo dia ho akarina ihany koa hitsena ny tompo eny amin'ny rahony lanitra, ka samy hitsena ny tompo, na izay kristianina efa nodimandry na ny kristianina izay velona amin'izany fotoana izany, dia hiaraka hitsena ny tompo. Hoy ny voalaza ny soratra masina manao hoe: izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo, dia tsy hialoha izay efa nodimandry akory, fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina miaraka aminy. Samy akarina hiaraka hitsena ny tompo, na ny kristianina efa nodimandry na ny kristianina izay velona amin'ny fiavian'ny tompo. Fampianarany Jesosy Kristy mivantana ny amin'ny fitsanganany tena maty, ananatsika fanantenana, ampionatsika
fa tsy ho very tsy akory ny kristianina raha mino ny tompo izy fa mbola hitsangana ary afaka anana anjara amin'izany fitsenana ny tompo zany koa. I Jesosy Kristy tenany mihitsy no vavolombelo ny fitsanganany tenany maty. I Kristy izay maty sy nitsangana tamin'ny maty no antoka ny amin'ny fitsanganany tenany maty, azo inona ary tena marina ny fitsanganany tenany maty satria i Kristy mihitsy no efa santatr' izay nodomandry ary izay mino azy dia miara-maty aminy ary miara-belona aminy ihany koa. Ambaran'ny apôstôly Paoly eo amin'ny 4:12 fa raha inotsika fa efa maty Kristy sady efa nitsangana indray dia toy izany no hitondran'Andriamanitra izay efa nodomandry ao amin'i Jesoa hiaraka aminy. Sady miaraka isika hitsenan'ny tompo eny amin'ny rahona lanitra no miaraka hatsangana amin'ny Kristy koa izay rehetra efa nodomandry ary ihany koa hiaraka hanana anjara ny amin'ilay mandrakizay ilaynay efa nampanantenana Andriamanitra. Tsy misy fahatyantoka, tsy misy fahadisom-panantenana mizotra amin'izay anambarany soratra masina azy avokoa ny zavatra rehetra ankehitriny, ary izany no tokony hampionina sy hampahery ny kristianina rehetra ary indrindra hifikirana mafy ao amin'ny tompo satria ao amin'ny tompo no misy ny fanantenana ny amin'ny mandrakizay. Ao amin'ny Kristy no antoka ho atsika ny amin'ny rahatrizay atsika. Koa miorena tsara, mifikira mafy ao amin'ny tompo lay hanangana anao rehefa maty ary ihany koa ampakatra anao ho any amin'ny rahatrizay. Dia hoan'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay ny amin'ny fampiononana sy ny fampanantenan'ny teninao, lay fampanantenana azo antoka, azo itokisana, marina ary miorina ao aminao Jesosy lay fahamarinanay rahateo. Misaotra anao izay Tompo satria tsy mampanantenanay zava-pony ianao fa zavatra lehibe sy mankadiry dia ny fanjakana mandrakizay. Ndreto ary izahay eo am-piandrasana izany vonona hampitoetra ny fonay sy ny fanantenanay ao aminao. Anana fanantenana fa tsy mba tahaka ny sasany ary hahatoky anao lay Andriamanitra hanangana anay rahateo. Vavaka izay Tompo amin'ity andro anio ity, ny amin'ny fiomananay ara-panahy rehetra, ny fiomakomananay amin'ny lafiny rehetra hiatrehana ny fanomponanao masina, atao vonona amin'ny zavatra rehetra izahay Tompo, andray ny anjara fanompona masina izay efa noraisinay tao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay Tompo ny fiantsonana, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.